Ya, omaly moa zany tsara marina fa rehefa nahazo an'le nomination zahay dia efa nanomboka tonga ny renseignement. Nahazo renseignement zay omaly tokony tamin'ny 3 teo. Rehefa azo le renseignement zany natao ny regroupement dia hita fa fantatra fa marina le izy. Misy olona zay mieritreritra hanao déstabilisation anio fanjakana zay mijoro zany. Rehefa nataonay ny fangatahana alalana tany amin'ny madame le procureur dia nahazo alalana ara-dalàna zahay dia tokony tamin'ny 5 sasany ariva teo nanao ny perquisition. Dia rehefa natao ny perquisition isaorana an'Andriamanitra fa tratra ny vola zay mitentina 10 milliards de francs zany hoe io 10 milliards de francs io tratra tamin'ny toerana nanaovana an'ilay perquisition ary miaraka amin'ny basy anaky 10 zany hoe fusil de chasse anaky 2 sy pistolet anaky 3. Tsara ho mariana fa reo fusil de chasse anaky 2 reo dia basy mahery vaika izy roa reo. Ka amin'izao moa zany mandeha ny fanohizana ny famotorana ka tsy maintsy ampitainy amian-dalana eto foana inona no toyny ty fanadiadiana zay ataonay ty. Tsara ho mariana fa araka ny renseignement ampelatananay dia misy olona mikonikonina hanao fanonganam-panjakana ny daty du 15 au 28 novembre ho avy zao. Ka zay natonga anay nanao renseignement amin'ny fomba faran'izay malaky sy enjana ka io nazahoana an'ireo vola be dia be reo sy nazahoana ny basy zay mahery vaika. Azo fantarina ve le toerana nanaovana le perquisition firy ny olona ahina na hoe voaroroy tamin'izao raha zao? Ny toerana nanaovana perquisition alongambany mbola tazominay tsy ambaratelo loatra amin'ny androany satria mbola mitohy ny fanadiadiana sy ny famotorana fa hoeninareo miandalana io ihany mitohin'izay zavatra rehetrarehetra miseho zay. Androany zany no ampisehonay ampisehonay ny fahavononanay hijery ny tanora malagasy zay fa ataontsika hoe navelan'ny ady reratra amin'izay. Androany no anolorany ministeran'ny aménagement territoire an'ity trano reto ho an'ny ministeran'ny fampianarana ambony. Zany hoe mpianatra no hipetraka ato manomboka izao. Entinay ampisehoana ny fijerenay manokana ny ho avin'ny firenena zay ny mpianatra mianatra amin'ny université no hitondra an'ity firenena ty aorinao aleo koa ny mpianatra mba hahita an'izany trano tsara zany hipetrahana. Io zavatra efa zavaiko isan'andro izy io tsika zao nilatsaka anaty lavaka mangitsikitso. Rehefa mivoaka ny lavaka tsika dia tsy maintsy mbola maizina ny lavaka ivoahantsika ao afaka kelikely ihany vao mazava. Ahoana ny amin'ny hoe mitodika amin'ny any ambanivohitra ve ny teti-bola. Nresantsika teo amin'ny lafin'ny resaka banky. Nresantsika teo amin'ny fananana manam-pahaizana zay amanaly nisy ataona no mivoaka amin'ireo sekoly maro samihafa eny amin'ny anjery manontolo na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana na ireo sekoly manokana fanofanana teknisiana na injiniera fa dia tsy ny asa na tsy ampiasaina amin'ny tokony ho izy ireny. Ny antony dia maro tsy atokisana, ny antony dia maro eo ihany koa le hoe fahasarotana araka ny resantsika teo hoe namba manana tetikasa na mba mivondrona ao anatina hoe zavatra mba pluridisciplinaire mba misy tanora maromaro na vitsivitsy amin'ny atao faiza manao ny avy mba mivondrona mba manangana karazana tetikasa dia fahasarotana be mihitsy ao anatin'le izy. Etsaka ilany ihany koa amin'ny lafin'ny fanabeazana dia saika mbola ny any amin'ny ataontsika hoe enseignement général ny tena mbola ambany eto Madagasikara fa ohatrany hafahafa be zany mandeha tsy hafahafa be moa zany tsy tena mbola ao anatin'ny safidiny maro na ny ray aman-dreny na ny tanora ihany koa ny andeha safidiny amin'ny sekoly teknika nefa ny zavatra misy ary tokony hahatonga saina dia ny filana raha miditra amin'ny secteur secondaire na ny amin'ny tertiaire dia mila teknisianina any
ary olona niofana manokana amin'ny fahaiza-manao momba an'izany tena tadiavina ary ireny dia tokony hoanatra ary tokony hatonga sainantsika misy an'ireo tetika asa lehibe amin'ny lafin'ny fitrandrahana reny akibon'ny tany anisan'izany ohatra ny Ambatovy izay natonga saina fatratra tokoa hoe ahoana tokoa moa rehefa mahita ianao ireo ataontsika hoe tanora na efa tanora zokiny ataontsika hoe misehatra eo amin'ny tontolo fanaovana soudure amin'ny toerana maro samihafa trany ny elakelan-trany dia gaga ianao zany hoe rehefa tena nandeha le orinasa tamin'ny fametrahana ny fotodrafitrasa amin'le pipeline izay mitondra an'le ripotaka avatsy Ambatovy ana Moramanga midina makany Toamasina na Tanandava dia vahiny avy any Philippines amanarivony no nafarana na natotosana zany asa zany. Ny antony dia tsotra satria tsy qualifié ny main d'œuvre eto amintsika fa ny mampalaza ny main d'œuvre eto amintsika fotsiny dia hoe mora ny sarany zany hoe zay mahatonga ny olona indrindra zareo sasatsasany angamba zany dia reny hita ohatra ny amin'izany France sy ohatra zany dia main d'œuvre mora ny aty amintsika tarafina moa zany amin'ireo karazana hoe SMIC na ny salaire minimum d'embauche ohatra ny firenena amin'le feran'ny fanjakana dia manodididina ny eo amin'ny nalina sy roa etseo 5,000 sy roa etseo izany ambany dia ambany zany raha ohatra amin'ny firenena mitovy amintsika manerana an'izao tontolo zao zay zany mba hanimba tombony fa ny amin'ny hoe qualification any amin'ny resaka hoe asa manokana zay ilana dia mbola sarotra be ary zany koa dia asan'ny sakana anankiray eo an'ireo ataontsika hoe farisian'ireo mpampiasa volo zay ho avy eto amintsika zay tokony ho avy eto amintsika ry ambany dia ambany ny karazana hoe IDE na ny fampiasam-bola vahiny eto Madagasikara ny antony dia maro akoatran'le fandresahana teo dia eo zany hoe lafo dia lafo ny saran'ny herinaratra eto Madagasikara mihoatra amin'ireo firenena hafa tsy vitan'ny lafo fa tsy tomombana zany hoe tsy disponible 24 heures sur 24 7 sur 7 zany ny herinaratra io moa zany le hoe délestage faharoa manaraka an'izany ny eo amin'ny tsika hoe fiarovana amin'ny fampiasam-bola amin'ny ankapobeny ny sécurité en investissement dia mbola lavitra ny hafa ihany kitay tsy hoe tsisy akory ny lalàna natao amin'izany fa noho ny misy ataontsika tsy mahatoky loatra an'izany ny mpampiasa vola indrindra fa ataontsika hoe reo tena mba le hoe sérieux zany fa tsy le sakado ny amin'ny resaka hoe fitsarana zany dia mbola io satria ny resaka kolokolo eto amintsika dia tena mbola manjaka tsy resahana tsony ny afera resaka hoe romivosy tamin'ny fotoan'andro hoe tena mandeha daholo ny ahoana mifandeha amin'ny pas de porte sy ny sisa tsy tonga any amin'ny fanapa-kevitra anao raha tsy mandalo ny dingana samihafa ary mametraka kely tsy vitany mametraka kely fa tena mamila mametraka be etsakilany ihany koa dia hoe ny instabilité politique eto amintsika dia isan'ny sakana ihany koa zany tsy ahafahan'ireo ataontsika hoe mpampiasa vola satria raha mpiasa vola izy tsy hoe volan'ny mena mahazo na volan'ny kasokaso-kapoaka io ka hoe apetraka androany dia rapitso fa tsy maintsy mba mijery izy hoe ty ao anatin'ny 5 taona ao anatin'ny 10 taona mba mampolo taona ny maro no hanaovana fampiasam-bola fa tsy hoe zavatra kimaimaika hoe ty natao 5 volana fotsiny na hoe enimbolana sarotra be zany raha hoe fananganana ny ataontsika hoe fotodrafitrasa ho an'ny orinasa zay ataony fotsiny ny efa amam-bolana ka raha ao anatin'izany ve sanatria ho very vola ty dia ho sarotra be ny mahatonga ka ireo rehetrarehetra reo mitambatra zany tsy maintsy ho jerena satria resahana moa araka nambarantsika tony amin'ny fanavaozana reo fondation mila mijery lavitra tsika raha ao anatin'ny fahatoniana ary mipetraka amin'ny tany tsara ny tongotra mba hoe andeha ho aisika ary anao inintsika amin'le safidy eo zany le mikasika ny hoe iorina amina fanjakana ohatranena ty naorina eto Madagasikara zany ary mafototra ary manahoana misy atsehatra somary makasika kokoa lafin'ny toekarena lay resantsika teo satria ny vahintsika eo dia iopana kely amin'izay ihany no tena ho resahana amin'ny fotoana zay atalovana eto dia inontsika fa rehefa tonga zany ataontsika hoe diny fikonan-doha nasionaly dia tsy maintsy ho jerena ifotony zany satria minontsika fa nandritra an'izay fotoana ny 5 taona ny faleovatena zay dia efa mba vita ihany ny diagnostika inona ny isatra inona ny tsy nampahomby ahoana inona ny tiatsika atao marina eto amin'ity Madagasikara ty eo amin'ny lafin'ny ara-toekarena dia ho hitantsika eo ny fivoarana zay anaraka dokam-barotra vitsivitsy tsika dia manao ny fandarina rehefa avy eo. Miaraba tompoko. Salama e. Miaraba nareo teknisiana dia nareo mpanolotra fiandiana. Makasitaka tanteraka amin'ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny toeram-fampianarana.
Zavatra tiako singina fotsiny ho an'ilay tsika mpampianatra. Aloha mampianatra anareo tompoko, ray aman-dreny mitovana ihany anareo. Ny zanakitsika no afesitsika mandeha mitaky an'izany zotakitika mpianatrareo. Ny zavatra ataonareo tsy hoe zay kory ny ampianatra ny zavatra tokony ataonareo fa mampanabe anareo. Sarotra aminareo ve no mifandinika amina tabatra boribory tsy maneho an'izao eriko Madagasikara zao ve ny fampianarana andeha no katsonareo. Zanaka malagasy tompoko mila fiovana. Miantomboka any aminareo io. Aza terena masaka fotsiny ohatran'ireny saiko ny filaza azy reto. Fa fampianarana io tompoko. Mila famolavolanana ara-tsaina zany. Ny akamaroanareo ino afa nandalo an'izany. Akoatran'izay tsy nandalo an'izany. Ka eto zany dia manentana anareo. Mpampianatra indrindra tondra ara-panjakana. Tena maneta anareo zao satria sasany tamin'ny tolona nianatra foana ny zanakay. Nianatra foana ny zanakay tamin'ny tolona niasa amin'ny ara-panjakana. Fa nafana ny tolona dia nanomboka tsy nianatra ny ankizy. Ny tiako ambaran'izany dia zao. Efa nivaka ny teo amin'ny trésime vao miaraka daholo nareo amin'ny mpankatasiana amin'ny fitakiana anao tsy izay le izy ovay ny fotopisaina tompoko. Aloha tsika miara-mandroso hoe omeo vahaolana na mpitondra ankehitriny aloha isy ny fiovana. Sotra tompoko. Sotranao ary. Zay indrindra tsika io. Efa tonga eto moa ny vahintsika dia hitafa vetivety amin'ilay aloha tsika aloha dia toizantsika eo dia toizantsika ny fandarana. Miarabanao andreo matao ny radio Rafalamanana tonga eto amin'ny topo radio ny ty marainy ty. Miarabanao Monsieur Roland dia miaraban'ny vahoaka Antananarivo sy ny vahoaka Madagasikara amin'izao mialatsiny fantarana fa tena entsana le embouteillage. Ie, miaina zava-misy ianao zany dia hita fa ny vahintsika dia fa tsy izoviana tanora izy lafiny ataontsika raha toekarena ny tena afantarana azy politika ihany koa mitarika ny fikambanana izy ny fanahany mahaolona ary sady mandrara izy eto toerana ary manao fandrarana ihany koa izy any ampitan-dranomasina ny Arabuni Dubai moa zany tena zava-dehibe zay fa ataontsika hoe fampidirana ihany zay le mahatony radio Rafalamanana fianao ihany koa dia fa isam-pifanirana tamin'ny fotoanandro tamin'ny fifidianana ataontsika hoe filoham-pirenena tsetra fa raha mombamonao resahana mety tapitra le fotoana fa aloha ataontsika ady magnano-kirija volo ty le fiaonany ty zany hoe misy fotoana anao ohatrany hoe nanao parenthèse kely zany teo amin'ny raharam-pirenena politika indrindra dia mahita ny faneho-kevitra sy ny fisinao zany ankehitriny dia te antany aloha zany te amin'ny fiandohan'ny fiarahantsika hoe verina amin'ny sehatra politika ve ny radio Rafalamanana sa hoe mba misy ny tsotrivitra mandeha amin'izao fotoana zao dia mandray anjara koa izy. Oui, voalohany aloha hitany Roland efa nandritry ny marina mihitsy le hoe nanao parenthèse kely tamin'ny politika ny tenako satria efa nanambara moa za tamin'ny na tamin'ny 2024 rehefa nyteny hoe voatapitra le fifidianana filoham-pirenena iny za aloha misitaka kely amin'ny politika mbola nininy mbola na mafisiko lisy tamin'ny herintaona za hoe za aloha mbola miverina tanteraka anatin'le fandrarana dia aloha tsy haiko le politika eto Madagasikara. Ankehitriny kosa raha ohatra angamba nanaraka tapazotserako ianao Roland dia nisy fotoana tamin'ny ray volana alohan'io tolona teto Madagasikara io no teny hoe tsy ho hitanareo matetika tsony mihitsy satria nanao manohy resaka PhD fianarana zany io anankiray satria na dia PDG na société ary tena koa izay mitondra orinasa maromaro any ivelany any dia ny fianarana ilaina foana dia miditra na PhD na resaka géopolitika géoéconomique moa za kanjo moa nisy an'iny zavatra nataony ny tanora iny dia ny tena koa nidina teto Madagasikara mihitsy ny tamin'ny 26 septembre nanohana an'ireo GNZ ireo le izy tsy mbola décision politique akory ny décision netiko fa tena hoe fanohanana satria raha ny teny foana ny tena teto ny zavatra tsy rarany nataony ny mpanarao-pahefana tamin'ny fitondrana ny sesy teto dia ohatrany hoe mitendrery dia zay ny nampatonga anao hoe tsy haiko le politika eto satria hitanao ihany moa fa mpanao politika eto raha hivadika vesy tendrana enjakenjana ihany dia nahitan'le tanora dia za hoe fotoanany zao
itodiana mihitsiny a amin'ny atao hoe politika fampandrosoana ny Madagasikara. Idirantsika misimisy koa zay rehefa avy eo ny radiorafahalomanana fa fisiny hoe tararotina ihany araka namara to ianao moa zany a any ampitan-dranomasina any vao resaka foana mikasika an'le hoe Dubai tamin'ny fotoana faraparany teto tany amin'ireny 12 sy oktobra reny dia hoe lasa anao le mpitondra taloha teto andeha matoandra radio Dubai amafisinao ve zany aloha mba atao ketokely mba amafisinao ve tena raha tianao dia ho azavaiko tsara mihitsy satria raha ny filazany ataontsika hoe mpiaradia amin'ny teto dia hoe hitady fitaovana mission le andehanany hitady fitaovana amin'le hoe resaka jirama moa zany resahana fa tsizatsiza tsara le raha iny fa le hoe tena any Dubai tokoa izy ary fa misy toeram-ponenany hafa misy tokoa na Dubai fa ianao moa tena malala tsara ny any toerana dia ararotana mba fandalovana eto mba hakana vaovao mikasika an'izay. Any Dubai izy a manana trano any izy a efa ela zareo nefa nanomana ny fitsoahany io efa ela izy ary amin'izao tsika miteny zao izy a mangataka asile politique ao Dubai mbola tsy mahazo izy aloha zay aloha ny azoko tenenina satria ny zavatra dia davitsika dia nefa nyteneniko raha tadidin-dreo langambany a tamin'ny lelahadiny teny amin'ny 13 mai no nyteny hoe tsy maintsy miveriny edoly aloha vola nangalarin'ireo olombelona ireo a na ariary ary tsy maintsy miverina efa manomboka io ny Maorisy a dia tsy maintsy tody an'izay ny ministry ny fitsarana amin'izao fotoana zao sy ny mpitahirin'ny tombokasem-panjakana dia efa nanome totam-bola mihitsy hoe manodididina 5 milliards de dollars eo amina firenena efatra any zany efa nisy filazana efa nifanatanterahana zay aloha tsy mora ihany i radio rafahalamana satria raha miresaka Dubai zao ianao tsy fantatra moa zany zao fizy aby no mety hoe malagasy mety hoe mba manana raha amintsika malagasy moa izy zany dia hoe mba tsara vita tsisy hoe tsara vita ka mety manana compte ihany izy tsika mety tsy fantatra hoe manana fiarah-miasa amin'ny lafiny ara-pitsarana sy ny sika mety ho sarotra ihany anaovana azy tsy sarotra ka satria ny zavatra anankiray mila fantatritsika io nge misy lalàna iratany ary zay ny mila fantatry malagasy foana misy zavatra rangipoy mbola veriko ihany ho an'ny Madagasikara sy Miratilo dia efa nisy rangipoy na tamin'ny taona 2014 nisy rangipoy amin'ny Samfin malagasy sy ny Banque Centrale ny Emirati zany hoe io zavatra io présidente teza mihitsy izy tamin'izany dia izy tsy au courant fa ny Samfin nanao ny zavatra io dikan'izay malalaka tsara mihitsiny ary mananjo feno ny rafitra tia Madagasikara mandeha raha misy ny fanenjehana andreo olombelona zay ao Dubai zay zany anankiray fotoana antsika mandeha any fa tsy maintsy resana satria zany zao anatin'ny mijoro moa zany ty le ataontsika hoe fitantanana ao anatin'le fanavozana ny république na refondation de la république i radio rafahalamana ny ianao moa zany efa teto nombaka tany amin'ny septembre 26 septembre nanaraka tsara ny fivoarany raha teto anao refondation tsika io zany resaka refondation ny radio rafahalamana na dia ohatra ny fahatakarany maro azy zany ohatra ny tsy mitovy amin'izao fotoana zao satria raha anao refondation dia resahana moa zany aty amin'dia ny taloso ny firongony dia tsy anelany azy hoe mila manao rupture mihitsy tsika amin'ny passé zany tena na ny fanao na ny rafitra ninina na ny olombelona raha zany dia eo anday le hoe sarotra ny tonga dia hanapaka an'izany fa mila fahasahiana volonté politique raha hoe ohatra zao ny fifandraisantsika amin'ny frantsay izy ataontsika hoe ancienne puissance coloniale hoe tena mila fahasahiana zany hanapaka ny tadipotra ny frantsay ianao ny radio rafahalumanana rehefa iresaka nyty refondation ty isika mizotra amin'ny lalana tena izy vitsika monsieur le bon ray ozy izy le fitenena vazaha sa mbola mampanabe ihany eniko daholo mihitsy fanekiovitry ny olona zay na eny antsefatsefany na eny amin'ny arabe ary na olotsotra ary lasa mametraka fanontaniana fa ny angamba ny apetraka hoe raha ny tena marina raha ny hevitra manokana amin'ny radio rafahalumanana sy ny fanama olona dia ny atao hoe refondation dia tena rupture totale miaraka amin'ny frantsay aloha zay aloha ny hevitra apetrako aminao ny hevitra aloha miaraka amin'ny frantsay za zany amiko
tena misy violation flagrante nataony firenena io za moa tsy akeko tsony ianao le miteny hoe puissance le firenena mialatsiny aloha fa tsy puissance tsony le firenena iny fa misy matanjaka noriny mandy eran-tany zay ny anankiray faharoa ny azy zany tiako resahana amin'io misy violation flagrante amin'ny teny frantsay izy nataony firenena frantsay teto Madagasikara de iny fiampidirana aeroplanina armée française iny le hoe nanao exfiltration André-Rajoelina iny moa marina fa citoyen frantsay le nalainy teto fa le fidiran'le aeroplanina teto de violation flagrante ary ingérence totale dikan'izay zany raha ny rarany sy nitsiny raha hiditra anatin'ny fanovanatsika de tapahana mihitsy ny loha ny relation diplomatique amin'ny firenena io de zay zany le zavatra tokony mipetraka faharoa enao koa ny teny teo hoe le refondation ve tokony hiditra amina resaka miala sy firongony sy le olombelona tsy any amin'ny olombelona ny tokony jeretsika fa ny anandray amin'ny refondation de tena le hoe miverina andoha rano zany hoe tena hoe Madagasikara amin'ny malagasy zay zany tsy misy discussion be da be politika sy teknika io fa hoe Madagasikara de amin'ny malagasy zany hoe raha ny hevitro manokana io moa zany samy manana ny heviny rehetrarehetra de ny amiko mihitsy ny aloha de tsy reconnaissance internationale ny tokony mamay androany fa reconnaissance nationale zany hoe le malagasy mihitsy ny aloha le mpitondra mpanao politika teto amin'ity firenena ity ny fandimby na irabe io na rakoto na iza eto manko zay mitondra de anjely de rehefa miala izy de voly de tsy fantatry tsony le zavatra tiako atongavana fa ny azy zany zavatra anankiray tena anankiray de hoe mila miavana malagasy mpanao politika eto amin'ity firenena ity zay zany ny zavatra tena hoe raha anao refondation tsika de ny zavatra tokony atao anisan'le anankiray zany le tanao le resaka hoe assise atao hoe misy assise politique eto assise structurel eto assise militaire eto mila structurena averina amin'ny loniny daholy aloha ny tena fandaminana eto satria very repère le malagasy zay ny atao hoe refondation zay ny atao hoe refondena ohatrany hoe hitanao rehefa mitongilana ny trano de tokony refondena zay zany aloha ny hevitry ny Rado Rafalimanana fa tsy fa eo am'izay rehefa anontanianao valiko am'izay hoe manaraka an'izay ve le zavatra mitranga eo araky ny fanambarako tamin'ny TVM mamaly aloha vao manomboka ireo za tsy mba mijery olona ny olombelona nge mitovy daholo ny toetrany rehefa malagasy izy ny afotsiny mbo ahitsiko hoe tsy tokony isy double nationalité tsony zany olona mitondra an'le firenena zany na ministre io na directeur io fa soit izy malagasy soit izy frantsay fa tsy mety le hoe double nationalité satria hoe ilaina avy any amin'ny manam-pahaizana ny manam-pahaizana mbola manana manam-pahaizana malagasy 100% tsika faharoa le zavatra anankiray le teneninao koa hoe maninona ny tena ioveny de davin'ny olona fanombohany io fanombohany eo tsika tsirairay avy ary eto miantso malagasy tsirairay avy ny zavatra fotana mahafaty atsotsika 3 tapitrisa de mametraka mpitondry tsika de everitsika fa de tsika mitatakolaka fotsiny de miandry io indrina midirako ao anatin'le izy hoe apetraka aminao sy nataontsika hoe ny ONG na ny fikambanana zay hoentinao le hoe inary le apport moentiny ny fanama olona ny Rado Rafalimanana ndresanao taloha mbola any vile izy hoe mifototra kokoa aty am'le hoe toy vakana raha-toekarenana ny vatoeka moa nyresanao zany efa tany androny tany amin'ny colonel tany zany mainona zany vatoeka zany zay le inona ary le apport nanjara briky hoentinao manao zany efa nisy fotoana ve mandritran'izay fivereninao teto zay tamin'ny septembre io niona tamin'reto ataontsika hoe piedidy ny maefa reto voalohanteny fantatro moa fa mamela mihitsy ianao i Roland Andriamahenina na zavakely foy de foy le vatoeka de voameran-toekarena bokin'olona zay niainga atao anatin'ilay programme ny colonel Ratsimandrava
ny tsy colonel Ratsimandravakony namorona an'io fa izy io a dia niainga tamin'ny satam-pirenena nataon'ny MDRM. Zay ny tena marina. Za mbola tsy namoaka an'izay vaovao zay fa zao fotoanany zao satria io satam-pirenena io zay niingany io Vatoeky io a no anisan'izany zany docteur Kotondrainy Joseph nanao an'izy io tamin'izany. Ny atatyarina raha tadidinao a iny Vatoeky iny rehefa maty tompoky la Ratsimandrava Richard dia nalain'ny Aremako io nataony navadiny boky-mena fa zavatra hafa mihitsy raha tadidinao ngamba ny taloha nisy any tompoky la Ampiportos manao an'le tsy haiko le orvaoke voaisay tadidinao iny dia rehefa avy eo indray a maty tanteraka mihitsy le fomba satria inona moa no tena atao hoe Vatoeka dia miainga amin'ilay atao hoe amma vomera toekarena bokin'olona azy dia tena mijanona any fotony a miainga amin'ny fokon'olona lay fitantanana an'le arena dia teny miakamidina le izy. Io zavatra mivato mingeza be ny atao hoe arena manko tsy hoe vola fotsiny na zavatra fa tena na ao daholo ny sotoavina teny miakamidina. Inona moa le teny miakamidina? Ny zavatra rehefa misy teny zany a ny vahoaka no mandidy reto hoe reto ny zavatra atao dia avy eo zay vao manapaka le olona eny ambony midina. Ny eto amintsika nefa ny Roland Andriamahenina dia tsotra le teny midina foana mandeha eo le manofinofy le ohatran'le zalahy teo aloha iny manofy eo anaty palais diavolo fotsiny izy dia miteny hoe anao terrain synthétique ana baolina ry akandreo nefa le kandreo ary mbola tsy nitsahany tongony. Zay mampatonga ny hoe okizay teny midina zay. Verina amin'le teninao amin'izay hoe inona ny tony zavatra mba atolotray amin'ny fanjakana amin'izao fotoana. Zay le fanama olona zany a dia nitondra tolo-tanana. Tsy resaka seza na hoe mila toerana marina fa natsony zay niona tamin'izay nizay dia hoe maniny ianao tsy manao premier ministre tamin'ireny le vao nanomboka ireny toy za hoe tsy mbola maika tsy any amin'izany ny tanjona fa ny tanjona aloha dia ny zavatra anankiray ny fametrahana an'ity resaka zay ny manko tsy nitovizako hevitra tamin'ny rehetrarehetra hoe ndao anao novarafitra ndao anao alohan'ny fanovan-drafitra mila mazava tsara aloha hoe inona le vina hitovizana anatanterahana le fanovandrafitra dia nanao tolo-tanana zay tamin'ny fanjakana. Eny mantany ianao hoe efa tafahoana niona tamin'ny président de fondation mihitsy ny tena koa colonel Michael tany Avoloha dia rehefa niresaka zay dia natolotra anazy zavatra anankiray. Inona ny zavatra natolotra azy dia ny plan Marshall. Ozay zao hoe plan Marshall pour Madagascar. Io plan Marshall io fototry ny Vatoeka. Zany hoe misy zavatra zany alohan'ny anatanterahana ny atao hoe rafitra rafitra tena mitoetra zay le satam-pirenena zay dia ny zavatra azo atao aloha ao anatina teteza mita ohatran'izao anaovana an'ireo fondation dia misy zavatra tonga dia mila renina be da be indray miaraka. Zay ny atao hoe plan Marshall fa tsy voatery hoe atao fifidianana fotsiny aloha ny atao zao dia rehefa tonga le olona eo amin'le fifidianana dia zay vao andeha anarina ny rehetrarehetra. Tsia fa ny zavatra tokony atao misy zavatra be da be indray mandeha kanefany ny zavatra zay na zavaiko taminy hoe ny olana io zavatra io fotsiny dia mila fond extra fond. Zany hoe tsy volam-panjakana ny ampiasaina amin'io fa mila extra fond zay ahafahana manatanteraka le izy zay tsy miakin-do amin'reto vazaha reto satria eo foana nge Roland tena olonantsika malagasy le olona mpampindram-bola antsika misy takalony ao ambadika dia misy imposition izy ny teny vazaha hoe tsy maintsy tiany ataonareo. Zavatra roa no raisiko amin'izay zavatra resanao zay mikasika an'le Vatoeka tetsy mety hoe ao anatina contexte na roa samihafa na ohatra zany fa le concept hoe ny radra-falimanina tsy hitovy ihany hoe ny fokon'olona teny fampiaranana mety hoe miakatra midina maefa amin'ny ataontsika hoe zavatra ho atao sy ny sisiny any amin'ny fotony. Iny moa dia mahasamihafa an'izany le concept ny hoe décentralisation décentralisation dia hoe ny eny fotony zany no tena tokony ary resanao anaty constitution hoe miainga eny fotony le fampandrosoana zay la donc mety hoe contexte mety samihafa fa le concept ve tsotra ny mitovitovy raha izay faharoa kasika an'le extra fond resanao anatin'le fanatanterahana le plan Marshall hoe mba miara-miainga daholo rehetrarehetra dia hiditra ao anazy zany nge efa nahavo sa hoe hafa mihitsy
le ohatry ny financement parallèle na voan'ny fitongana Safy Albert tamin'ny fotoanandro zany na mpitarabaka lizy misy rehefa avy eo oui eto ianao anazava lizy misy kokoa ok zavatra anankiray le am'le voalohany aloha izy ianao hoe efa mipetraka anaty décentralisation manaiky mihitsy ary za rehefa namaky ny constitution eo manko ny olana le olana an'le izy zany io constitution malagasy io na lalan'ny mpandroana malagasy io tokony atao amin'ny teny malagasy ary atao amin'ny teny malagasy le izy dia mitoetra tsara azon'ny olona any ambany-dravinahitra any fotony le teny miakamidina ny décentralisation le tanao zany hoe décentralisation effectif ozy izy ny ao anaty constitution zay tsy appliquen'le fanjakana aloha maninona tsy appliqueny satria manome pouvoir an'le fanjakana manao an'izay zavatra zay tsy io tsy zay foana ny teneny